voalohany dia misaotra an'Andriamanitra sy makasitraka azy isika fiangonana zay fa tonga manotrina anty fotoam-pivavahana ity. Misaotra sy makasitraka azy isika satria izy no nanome antsika fahavelomana tahaka izao, ary mbola izy ihany koa no nitondra antsika ka tonga somatsara ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Tonga ato zany isika dia hoy aho hoe andao anompo an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Tsy fombafomba mpivavahana no ataontsika eto fa tena hoe fanompoana araka an'Andriamanitra. Amen. Fahasoavana ho antsika zany ry havana. Faharoa dia manotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fa tonga eto ny tenako, ary arabaina tahaka izany ihany koa ianareo rehetra any tokantrano izay manaraka zao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny télévision, amin'ny alalan'ny YouTube na amin'ny alalan'ny Facebook. Mino aho, tena mino amin'ny foko rehetra fa androany Andriamanitra dia hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika. Ho fisaorantsika an'Andriamanitra dia andao hitehaka faran'izay mafy, tena mirevidrevitra mihitsy isika. Alleluia! Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Ho atombotsika zany ny fotoam-pivavahana zay ataontsika eto androany, fa mielon'izay dia andao hivavaka aloha isika saotra ny tompo. Ry Tompoandriamanitra ranay eo, misaotra sy makasitraka anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ianao no nanome tombonandro havelomana tahaka izao. Ianao no nitondra sy nitarika anay mba ho avy ato amin'ity tranonao ity. Ary ianao no Andriamanitra tomponay sy ankofanay androany ho anatin'izao fotoam-pivavahana izao. Mino sy matoky izahay fa hoe ho aminay ny famindramponao, ho atsotranao eto ny tananao, ka dia ho tonga mahery dia mahery izahay ao anatin'ny fanomponanao. Ny marary ho sitrana, ny manana olana ho voavonjy, ary ny rehetra ho voatahy ara-baky teny. Ary amin'ny anaran'i Jesosy afafaka amin'ity toerana ity, le raha nalatsaka teo ambony hazo fijaliana ho fandresena mesinesa ho anay, ary ny herin'ny devoly tsanak'ery tsy havitana inona ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao. Misaotra ry Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Amaky teny ao anaty Baiboly isika, ato amin'ny bokyny Salamo no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 100. Toy izao no voasoratra. Salamo 100. Miobio an Jehova ry tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesa ho anatrehany amin'ny fiobiana. Aoko fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany ny anarany fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana. Mbola hiteka iantsika ho an'Andriamanitra no izany teny nomeny antsika izany. Ho toezantsika ary ny fanompom-pivavahana eto amin'ny alalan'ny fiderana, hira anankiroa avy hatrany no entsika manohy ny fotoana resika ampitiafantanana ny mpitarika amin'izao fotoana izao. Alléluia. Faly miarabana aminarany Jesosy zahay aty aloha aty. Androany dia matoa ianao velonay toy izao, dia fahasoavan'Andriamanitra mbola natoy izao anao. Mendrika loatra raha izany fofinaina anananao zany, raha izany aina mbola omena anao zany ny derana azy amin'ity androany ity. Tsaroa fa Andriamanitra dia mihaino ny fiderahantsika, ary eto izy amin'izao fotoana izao satria raha misy rona telo mivory amin'ny anarako izy dia ampovoany aho. Mino an'izany ve ianao fa eto Jesosy, ilay Andriamanitra avy indrindra manatrika an'izao fotoana izao, mendrika loatra nomena voninahitra izy, mendrika loatra noderaina izy. Ho fanamafisana ny
tenin'Andriamanitra zay tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia ndao tsika mbola hamaky any ao amin'ny Salamo faha-efatra amby zato andiny fahatelo amby telopolo manao hoe hihira ho an'i Jehovah aho raha mbola velona koa ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola miaina omaminy ane ny fisainako azy izao no hifaly amin'i Jehovah. En version hafa moa izy dia miteny hoe omaminy ane ny fiderako azy. Androany ianao aoka izay tsara indrindra avy aminao no omenao an Jesosy ary mba ho tanteraka aminao ane io hoe omamy Jesosy ny fiderana izay ataonao. Tsy hoe hirahira fotsiny ataonao eto androany fa hitady sitraka amin'Andriamanitra tsika raha tonga eto. Omany ny fonao omany ny sainao dia ataovy amin'ny fonao rehetra izay atao eto dia andao anatitra ny tsara indrindra ho an'i Jesosy sika any amin'ny avy indrindra ho deraina ane Jesosy ilay avy indrindra. Amen. Asandrado ny tananao any amin'ny avy indrindra. Heureux Jesosy. Delight
Terao Jesosy androany, terao amin'ny fonao rehetra izy, terao amin'ny alalan'ny fietsika ao. Halleluia. Halleluia. Ho anao Jesosy ny tera, ho anao Jesosy ny ady, ho anao Jesosy ny voninahitra. Akopimimasinao raha inao ny hira. Vononany fokotompo iaino ny teninao ankehitriny. Amen. Iondrikeo an-tongotramo ao hiditraminy fanatreh anao. Arutsaetuni usuja nebirova okana akeiti funonani fukutu uo diainuni Andriamanitra mino ao Andriamanitra farak' izany tokoa ny teninao. Amen. Toerana zany ianareo a, isika rehetra kosa dia anaraka ny famakiana ny teny soratra masina, satria avy amin'ny alalan'izany teny zany no aka fampianarana isika amin'ity androany ity. Vakitsika ny voasoratra ato amin'ny bokin'ny Matio 7:20, dia vakina ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Toy izao no voasoratra ao. Ary no niverina maraina akany tanàna izy dia nona. Ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy dia nakeo aminy. Kanjo tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy, asa misy vo avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana lay hazo aviavy. Ary no nita mpianatra zany dia gaga izy ka nanao hoe nanao ahoana reno dia namaina vetivety io aviavy io. 9:20. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no ho vitanareo. Fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo
ka anao hoe mifindray ianao ka mianjara any an-dranomasina dia ho tonga izany. 2 ary na inona no angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Genesis toko voalohany dia vakintsika manomboka amin'ny 1 toy izao voasoratra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nary lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary riezina no tambony lalina. Ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano. 7. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Ary Andriamanitra nanao hoe misy abakabaka eo anelanelan'ny rano. Aroka ampisaraka ny rano amin'ny rano izy. Ary Andriamanitra nanao ny abakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny abakabaka. Tamin'ny rano ambonin'ny abakabaka dia nisy zany. Ary Andriamanitra nanao ny abakabaka hoe lanitra. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro faharoa izany. Hatreo ihany no vakintsika. Androany dia misy hafatra spesial izay fanomanin'Andriamanitra ho antsika rehetra tonga eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity, tonga mba hanompo an'Andriamanitra. Mino fa matotoga eto anao satria misy zavatra tian'Andriamanitra ho ampitaina aminao. Misy zavatra tian'Andriamanitra hiainanao manomboka amin'ity androandroany ity. Ny hafatra spesialy etiko antsika zany amin'ity androandroany ity dia izao: ao ambavanao ny fahagagana. Ao ambavanao ny fahagagana. Mangataka antsika rehetra ao mba hiteny amin'ny namanao ankavia na ankavanana hoe ao ambavanao ny fahagagana hoe. Ny antony matonga amin'ny teny an'izany mantsy dia ity: isika mpino kristianina io dia olona hafakely. Olona hafakely isika raha oharina amin'ny olona rehetra eto ambony ty tany ity. Raha oharina amin'ny fianakavianao, raha oharina amin'ny olom-pantatrao, raha oharina amin'ireo mpiaramonina aminao. Olona hafakely isika. Olona hafakely isika satria Jesosy Kristy, ilay zanaka latokan'Andriamanitra, izay fa ninontsika fa zanaka latokan'Andriamanitra tokoa izy. Jesosy Kristy izay fa noraisitsika ary nampidiritsika ato anatsika, nometsika toerana ato anatsika. Dia ambaran'ny Baiboly fa efa monona ato anatsika izy amin'izao fotoana anaovantsika fotoam-pivavahana izao. Efa monona ato anatsika izy. Dia mitovy amin'izany ihany koa ny ray, ny fanahy masina. Tsy aiza izy fa no Jesosy efa miakentsika ho tompo mpamonjy, no Jesosy efa noraisitsika, dia monona ato anatsika ihany koa izy. Zay matonga miteny amintsika hoe tsy mitovy amin'ny olona rehetra ny kristianina. Ao anao amin'ny Baiboly ato amin'ny Jaona toko fa 4:10, andininy fa 3:20, arao tsara kely ny voasoratra. Jaona toko fa 4:10, andininy fa 3:20. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy. Ary ny raiko tia azy, ary dia ty ilay tiako ambara, ary anka ho aminy izahay ka olona ao aminy. Zany hoe Andriamanitra zany dia manana programa hoe ny toetra amintsika ary ny olona ato anatsika mandritra fivanianantsika eto ambony ty tany ity. Zany no ato matonga masahy mitena aminareo hoe olona hafakely isika kristianina.
fa koatran'izany ambara ny baiboly ihany koa fa isika io isika kristianina io dia zanak'Andriamanitra. Amen. Tsy ny olona rehetra tompoko no zanak'Andriamanitra fa sika izay nino a Jesosy, sika izay efa nandray an'i Jesosy, sika izay efa manana Jesosy ao anaty. Ahoana ao amin'ny baiboly Jaona 1:20 zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia ireo izay mino ny anarany. Andao hidika amin'ny fon'Andriamanitra itsika. Alleluia. Isika tonga eto zany zao tsika miteny zao no Jesosy Kristy zay efa mitoetra ato anatsika dia zanak'Andriamanitra isika. Zanak'Andriamanitra tahaka an Jesosy Kristy le voaomby teo ambony hazo fijaliana isika. Mpandovan'Andriamanitra tahaka an Jesosy Kristy isika. Prailova am Jesosy Kristy ihany koa isika. Mampahery be ngeriavana ny mieritreritra an'izany. Ary raha mino an'izany ianao dia ho hamarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao arabaka teny izany. Andao ke vakitsika ny voalaza ato amin'ny bokin'ny Romanina 5 dia vakitsika ny 9:20 sy ny 7:20 arao tsara. Ary ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahtsika fa zanak'Andriamanitra isika. 7:20 ary raha zanaka dia na voasoratra dia mpandova. Eny sady mpandova an'Andriamanitra ianao no prailova amin'izy amin'ny Kristy ihany koa. Amen. Andao verina vakina ny voasoratra io hoe jereo amin'ny écran raha ohatra ka tsy mahita tsara masonareo, tsy mahita ilay baiboly. Raha zanaka dia mpandova. Eny sady mpandova an'Andriamanitra no prailova amin'ny Kristy koa. Amen. Zany rehetra eto zany ry havana no mahatonga miteny amintsika rehetra tonga eto hoe hafa kely mihitsy isika kristianina io. Tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Dika zany dia zao satria ilay Andriamanitra ao anatsika dia Andriamanitra tena magaga, mavita zavatra magaga. No zany isika ihany koa zany dia tonga magaga tahaka an'Andriamanitra. Afaka manao zavatra magaga tahaka an'Andriamanitra. Amen. Tsy takatra saina ange zany. Tena tsy takatra saina manieritreritra zany. Zany ho atona tonga nyteny taminareo hoe ao ambavatsika ny fahagagana. Satria ilay Andriamanitra zay ato anatsika dia afaka ny asa izy amin'ny alalan'ny teny zay aloky ny vavatsika. Enao tsara ihany koa ange ny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Jaona 5:20 ao 2:20. Enao tsara zao voasoratra Jaona 5:20 2:20. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Zany hoe tena manamafy Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Io voasoratra io zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ary anao asa lehibe no zany aza izy satria zao makany amin'ny ray. Zay mino ahy. Itsika zay mino a Jesosy. Itsika zay manana Jesosy. Dia inona ny teny nataon'i Jesosy? Zay mino ahy ny asa ataoko no ataony ihany koa. Be dia be mihitsy ireo asa magaga, asa matalanjona nataon'i Jesosy tamin'izy nandalo tety ambony tany. Dia ho Jesosy hoe ianareo zay mino ahy dia afaka anao zany asa zany ihany koa. Ary ity tena mampahery, mampitehaka tanana hoe iotra lavitra no zay nataoko azy no ataon'izany olona mino azy zany. Satria izao Jesosy ho any amin'ny ray. Misy zava-miafina zany ao. Jesosy makany amin'ny ray iny dia mahatonga antsika zay mino azy afaka no zavatra lehibe mihoatra no zay efa nataon'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Ohatra amin'izany ilay teny novakiko taminareo teo. Matito 1:20 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Ndre mandeha dia
tonga tao amin'ny tanàna anankiray Jesosy dia nahita azona viavina niry ka tamin'ny fotoana io dia mieritreritra ry zareo hoe mba mila goûter mila sakotohana kely dia lasa Jesosy mijery voa tao amin'ilay aviavy dia nikaroko atao izy dia nikaroko atao izy dia nizata ao izy dia nizata ao izy fa tsy nahita voa na dia anankiray azy normalna moa satria tsy mbola tonga ny tao-pamoazany aviavy dia somary niataka kely izy tamin'izay teo ny mpianatra dia ho Jesosy tamin'ilay azona aviavy aza misy voa avy aminao tsony mandrakizay aza misy voa avy aminao tsony mandrakizay zay ny teny naloky ny vavana vetivety tonga dia maina ilay azona aviavy maty tanteraka mihitsy ilay azona aviavy gaga reto mpianatra talanjona reto mpianatra tsy mbola hita fisehon-javatra tahaka izao mihitsy izahay teo amin'ny fiainanay hoe no tenenina fotsiny ilay azona aviavy dia tonga maina ary tsy vitany hoe maina fa maty tanteraka fa iza moa ity zay mpampianatritsika ity no dia mahavita zava-magaga tahaka izany amin'ny alalan'ny teny zay aloky ny vava dia tsaroan'ireo mpianatra hoe tsy misy mahavita zavatra tahaka izany afa-tsy ny ray tsaroan'ireo mpianatra hoe tamin'io Andriamanitra tsy to nahary an'ity zao tontolo zao ity dia nampiasa teny ilay Andriamanitra ray araka ilay teny vakina teo hoy izy misy mazava dia inona ny tranga nisy ny mazava misy apakapaka dia inona ny tranga nisy ny apakapaka zao ndray ity mpampianatra ity mpampianatra zay iarahantsika ity dia miteny tahaka izany ihany koa aza misy voa avy aminao tsony mandrakizay dia inona ny tranga maina ilay azona aviavy ary maty tanteraka talanjona ny mpianatra tena vakivava araka ny fomba fiteny fa iza moa ity dia zao ny teny nataon'i Jesosy rehefa niteny ireo mpianatra hoe mpampianatra eo inona moa no tena natonga n'io azona aviavy io maina vetivety teo fa inona ny antony fa nisy inona fa naninona dia zao ny fanazavana nentin'i Jesosy le ho Matthieu toko faraiky amin'ny 20 ihany io dia ho Jesosy ady faraiky amin'ny 20 ary Jesosy namalaka anareo taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa mbola nao mafisin'i Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa tena marina be tsy misy lainga ity ambarako aminareo ity marina be tsy misy fitaka ty ambarako aminareo ity ho Jesosy raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no ho vitanareo zao izy niteny tamin'io aviavy io hoe aza misy voa avy aminao tsony dia ho hitanareo maina tanteraka io ary maty raha manam-pinoana ihany koa ianareo dia tsy hoe zay nataoko tahaka izao ihany no vitanareo fa na dia io tendrombohitra goava be io hitanareo masio azy no arian'Andriamanitra hipetraka io tendrombohitra io ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny tanjon'Andriamanitra raha ohatra ka ilainareo esorina teo io amin'ny antony manokana ka hiteny anareo hoe ry tendrombohitra miala teo miakota teo mifondrany an-dranomasina ka hoe tsy anahana ianareo tsy rorosaina ianareo dia ho tanteraka izany andoko evakitsika le teny lazaiko aminareo marina tokoa raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo fa reha hiteny amin'ity tendrombohitra ity aza ianareo ka anao hoe mifondray ianao ka mianjarany an-dranomasina dia ho tonga izany ndao hiteka mafan'Andriamanitra isika ry havana malalo marina be mihitsy ny teny nataon'i Jesosy fa tsy izao nataon'i Jesosy tamin'ny aviavy zao ihany no afaka iseho sy tranga eto ambony tany ity rehefa mpiasa teny ny olon'Andriamanitra fa avita mihoatra lavitra no zao isika olon'Andriamanitra ianao zany androany zany
dia mafisiko amin'ny fomba ofisialy fa afaka anao fagagana tahaka nataon'i Jesosy ianao. Amen. Amen. Jesosy dia nahita nataon'ny ray izy hoe ony rainy misy mazava dia nisy mazava, misy abakabaka dia nisy abakabaka. Dia hozy izy hoe satria laiko omaina io azona aviavy io dia ho teneko hoe aza misy voa avy aminao tsony mandrakizay dia io fa tanteraka. Dia androany zany ny zavatra tiany Jesosy ampitana amintsika dia hoe afaka manozona zay tiana hozonina ianao. Ohatra izao, hozoninao ny aretina eo amin'ny tenanao, na ny aretina eo vadinao, na ny aretina amin'ny zanakao, hozoninao hoe miala teo amin'ny anaran'i Jesosy, miala amiko amin'ny anaran'i Jesosy. Dia afaka no tanteraka izany. Zay nataon'ny ray no nataon'i Jesosy, zay nataon'i Jesosy no ho ataontsika. Amen. Amen. Afaka mitsodrano ihany koa isika. Dia tsodrano izay tianao ho atao. Afaka mamorona ihany koa tena laoko vavantsika. Mamorona tsy misy ho misy. Zay nge mahatonga amin'ny teny hoe olona hafakely isika kristianina io hoe olona tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Fa zao ny condition na ny fepetry, mila manana finoana ianao. Na hoe ilaina aharanao finoana ny teny aloka amin'ny vavanao. Zany nge dikan'ilay teny Jesosy hoe 2:20, raha manam-pinoana ianareo dia tsy zao natao tamin'ny azo na aviavy zao ihany no vitanareo, fa na dia io tendrombohitra io aza tianareo angotana hiala teo, hoe miala teo miandrarana an-dranomasina ary tsy mianahana, tsy mirorosaina, dia ho tanteraka izany. Amen. Amen. Ary eto dia mbola manamafy an'ilay teny natao Jesosy efa nambarako taminareo teo aloha, Jaona 4:12-12. Zay mino aho Jesosy, zay nandray aho Jesosy, isika rehetra tonga eto tian'Andriamanitra ambara amin'izany, dia ho Jesosy hoe ny asa ataoko no ataonareo ihany koa. Ary tsy vita zany fa vita asa lehibe mihoatra noho izany ary ianareo. Amen. Amen. Ary eo amin'ilay Matthieu 4:20-20 azy dia zao voasoratra manao hoe ary na inona no angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Zany hoe raha misy angatanareo ihany koa zany manomboka androany angatantsika, ataontsika amin'ny fivavahana le izy. Raha manam-pinoana ianareo dia zao ny voasoratra ho azonareo zany. Amen. Riavana malala isika izao, riavana averiko indray olona hafakely. Zay nataon'ny ray no nataon'i Jesosy, zay nataon'i Jesosy no nataon'ireo mpianatra, zay nataon'ireo mpianatra dia ataontsika taranaka ankehitriny. Misy fagagana ao am-bavanao, misy fagagana ao am-bavanao. Zay tena loka vavanao azon'Andriamanitra ho amarinina, azon'Andriamanitra tanterahana. Zay mirehetra mino okiteka farany zay mafy be izy. Ino iange ty tantara manaraka tantarako aminareo ity fa matetika nampiasa teny hatrany hatrany Jesosy rehefa misy zavatra tiany ho tanteraka. Ndray mandeha zao dia tonga tao amin'ny trano anankiray izy tao amin'ny tranony rafozam-bavin'ny Petera. Tamin'izany narary ny rafozam-bavin'ny Petera, narary ny tazo. Dia rehefa tonga tao Jesosy niaraka tamin'ireo mpianatra dia nangataka moa ny mpianatra, nangataka ny olona hoe sitrano io mpampianatra io, sitrano io fa marary ny tazo. Dia inona no ataon'i Jesosy? Nampiasa teny izy. Ho Baiboly hoe no tenen'ny mafy ny tazo. Ka rehefa avy ny teny izy dia niala tamin'ilay olona marary ny aretina tazo. Dia teoneo ihany dia sitran'ilay marary ary dia natanjaka lasa nanaraka an' Jesosy. Azon'i Jesosy ataony mametra tanana mba ho fanasitranany marary.
azony ataony mandrositra diloilo ho fanasitranany marary fa tamin'ity ndre mandeha ty tsy nametra tanana izy tsy nandrositra diloilo izy tsy nanao vavaka manokana izy fa ny teny tao ambavany no nampiasainy no teneny mafy ny tazo ny baiboly dia niala ny aretina andonga efa kitsika mivalaza atao amin'ny liko toko fa efatra liko toko fa efatra dia vakintsika ny andininy fa 5:30 andiny fa 8:30 ka hatramin'ny andiny fa 9:30 ary no nitsagana niala tao amin'ny sinagoga Jesosy dia niditra tao an-tranony Simona ary azony tazo mafy ny rafozam-baviny Simona ary izy ireo nangataka tamin'ny asitra anazy andiny fa 9:30 dia nitsangana teo akaikiny izy ka no teneny mafy ny tazo dia niala tamin'ny ravehivavy zany ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy rio andiny fa 9:30 averiko dia nitsangana teo akaikiny izy ka no teneny mafy ny tazo no teneny Jesosy mafy ny tazo amen halleluia ao amarika toko fa efatra ihany koa dia andiny fa 5:30 ka hatramin'ny andiny fa 7:30 dia misy fisehoan-javatra tahak'izao indray nandeha lakana Jesosy niaraka tamin'ireo mpianatra dia Jesosy no nakaondana dia niditra tany amin'ny kabininy dia tany izy natory fa mpianatra kosa dia teo amin'ilay kianja teo daholo rehetrarehetra dia teo ry zareo falifaly mihitsy nihirahira tena nihirahira e fomba fanaon'ny olona izany rehefa tafaraka ny groupe ny mpivavaka ohatra ray tômôbily izy dia mihirahira ao anaty tômôbily dia nihirahira mpianatra kanjo rehefa tonga teny ampovoany teny nitsoka ny rivotra ary tsy hoe nitsoka fotsiny fa nitsoka mahery dia nanonja mafy be ko nonjan-dranomasina dia tany amboalohany aloha tsy mbola nisy natahotra satria ry Petera ry Jona ry Jakoba dia mpanarato ary manarato amin'ny mpanarato amin'ny toerana io dia fatany tokony atao rehefa tonga ny tafiotra tahaka ireny fa ela ny ela tena tsy nanantena ny velona intsondro zareo tena lozy ty tsy mbola nisy fisehoan-javatra tahaka ty ahoana no ataontsika andao foazina mpampianatra dia nisokafanjareo ny kabininy mpampianatra ô tompoko tsy mampaninanao fa zao ahafatesana izao mifoaza ianao ampio zahay vonjeo zahay dia niarina Jesosy voaka fotao anatin'ilay kabinina izy dia zao nataony Jesosy ho ny baiboly hoe no teneny mafy rivotra sy ny ranomasina ho Jesosy mangina mitsara niaraka tamin'ny vavany teny tonga dia nitsatra ny tafiotra ary tony tsara ny ranomasina ary ao tsara ngefa hovakintsika le teny Mateo toko fa efatra andininy fa 5:30 Marka safady Marka toko fa efatra dia vakintsika manomboka amin'ny andiny fa 5:30 ary andro zay ihany rehefa riva ny andro dia hoy izy taminy andeha isika hita ho eny Epita hialentsika dia ry tanàndry no vonjentsika andiny fa 6:30 ary rehefa nampidiny mpianany vahoaka dia netiny tamin'io samykely io tamin'izao ihany Jesosy ary nisy samykely sasany koa niaraka taminy andiny fa 7:30 ary nisy tafiotra mahery ary nianjera ny alon-drano ny samykely ka nila ho feno rano ary Jesosy natory teo ambodin'ny samykely tambon'ny ondana ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra ô tsy mampaninanao fa zao ahafatesana izao ary ny fo izy ka dia ny teny mafy ny rivotra sady nilasa tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsara dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro halleloia hitanao amin'izany ihany koa ny tantara manaraka fa nampiasain'i Jesosy ny teny avy tao ambavany nentina nampitsahatra ny tafiotra sy ny onjan-dranomasina gaga reo mpianatra tena talanjona dia eo amin'ny andiny fa 7 sy 1:7 moa dia mitantara amin'ny baiboly hoe
ora mpianatra fa iza moa ity fandrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy zany hoe am'ireo mpianatra tsy misy eken'ny rivotra sy ny ranomasina izany eto ambony tetany ity tsy misy eken'ny zava-boarin'Andriamanitra zany eto ambony tetany ity afa-tsy Andriamanitra irery ihany izy no nampisy azy tamin'ny alalan'ny teniny dia izy ihany koa mbola afaka anafoana azy amin'ny alalan'ny teniny fa zao iaratsika mahita zao ny mpianatra fa ity mpampianatra tsika ity dia nampiasa teny tahaka n'Andriamanitra ray ny teny hoe ririvotra ry ranomasina mangina mitsara dia nitsatra ny tafiotra fa iza moa ity fandrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy tsy izy akory Jesosy fa zanak'Andriamanitra maka tahaka izay nataony rainy izy halleloia dia mbola maky tantara anankiray ihany koa sika ato amin'ny asin'ny apôstôly ndray asin'ny apôstôly toko faefatra ambin'ny folo dia vakitsika ny andininy fasivy andininy favalo sy fasivy ary fafolo ary nisy lehilahy anankiray niperaka tany Listra nale mitongotra hatrany Gibondreniny ka tsy afaka namindra izy narehan'ny Paoly ny toroteny ary Paoly no nibanjina azy mafy ka nahita fa manam-pononositrana io dia niteny tamin'ny fehamahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao dia niatsamotsamotra lehilahy ka nitsangatsangana ndre mandeha nitoroteny Paoly dia vahoaka marobe no tonga niaino ny toroteny nataon'ny Paoly apôstôly dia tao anatin'ireo vahoaka marobe ireo dia nisy lehilahy anankiray avy any Listra lehilahy malemy tongotra hatrany am-boaka hatrany Gibondreniny lina dia lina mihitsy io lehilahy io tena lina dia lina za ihany koa androany dia mampahiranareo hoe aoko lina ny amin'ny tenin'Andriamanitra ianareo mba ahafahan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanareo dia hita Paoly hoe manam-pinonositra io lehilahy io dia ina nataon'ny Paoly tsy hoe niala teo amin'ilay toerana izy nananton'ilay olona mba metrana tanana mba anaovana vavaka spesialy tsy zay azo ny atao zay fomba fanao anatin'ny baiboly zay fa tsy zay nataon'ny Paoly fa nampiasa teny izy ny teny alokan'ny vavany no nampiasainy ho Paoly arak'ilay nivakina taminareo zao ny voasoratra mijoroa amin'ny tongotrao voavitsy zay teny zay dia nitsangana raha lehilahy dia niatsamotsamotra ary dia natanjaka niaraka tamin'izay andao hiteka mafon'Andriamanitra ry havanao ry fiangonana malalo noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanak'ilay tokan'Andriamanitra zay efa ninotsika zay efa niekentsika ary ankehitriny efa noraisitsika ary monina sy mitoetra antsika noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia monina atao amintsika Andriamanitra noho izany zay nataony ray dia nataony Jesosy zay nataony Jesosy nataon'ireo apôstôly zay nataon'ireo apôstôly ataontsika ihany koa ao ambavanao ny fakagana mila miteny ihany koa ianao mila miteny ianao ary mila mamorona afaka mamorona ianao tsy anganao gazo zany na rirary zany na onolo tsy nge veriko indray fa olona fakely ianao aza ampitoveny amin'ny olo zao tontolo zao aza ampitoveny amin'ny se olona ny ivelan'ny valan'Andriamanitra ivelan'ny valan'i Jesosy fa ianao dia averiko indray hoe olona fakely afaka miteny ianao afaka milozana zay tianao hozony ianao afaka mijodrany zay tianao tsofina rano ianao afaka manao teny mamorona ianao satria ilay Andriamanitra magaga no ao anatinao ary rehefa miteny ianao rehefa mamorona ianao dia miasa amin'ny alalan'ny teny nataonao izy manamarina ny teny nataonao tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo Jesosy vitako ny nampamaina ilay azona aviavy ny natonga ny azona aviavy maty vitanareo ihany koa zany vitanareo zany tsy mampahiranareo veriavana ny fanoharina atao Jesosy hoe itendrimbotra goavana be io azonao bekona hoe miangota teo mifondrana an-dranomasina fa maninona no nanao fanoharana takizany Jesosy mba entina mandresy lahatra anao hoe olona miavaka ianao ka dia manomboka androany ampiasao ny teny aloka ny vavanao
asoteka faranzay mafy jesosy jesosy mahery magaga tsy miova omaly anio mandrakizay satsy zany ve saroko ndre mandeha mino fa matsiaro an'izany daholo maro amintsika tany amin'ny faraparany taona 20 amin'ny 700 7 amin'ny 2 azafady 2019 7 amin'ny 2 faraparany taona dia teo ampitorina teny tahaka izao ny tenako no nisy zavatra tonga tato amiko hoe mba hiteny aho hoe am'ty taona ity hoy aho tamin'izany dia maro aminareo no andray vola zay tsy mbola ndraisiny tananareo maro aminareo no andray vola zay tsy mbola ndraisiny tananareo dia akory tokoa zava-magaga satria herinandro vitsivitsy melohany amarana ny taona dia tena arabaky teny maro tamin'ny olona zay nandreny zany teniko zany no nandray vola zay tsy mbola ndraisiny tanana tena arabaky teny taony nandray be zay tsy mbola ndraisiny fa tonga teo an-tanana nisy ranabavy anankiray zay ary raika amin'ireo mpidera eto reny izy dia nanatona izy aloha taorina ny tenenako hoe maro aminareo no andray vola zay tsy mbola ndraisiny tanana dia hoy izy tamin'izany pastera hoeta mambavaka fa misy zavatra ho karakaraiko karazana hoe famarotana trano be mihitsy izy io trano be amina million mividy le trano zay azahoako vola be amina million ka dia ho tanteraka pastera ny teninao hoe andray vola tsy mbola ndraisiny tanako aho hatramin'izay izy araka ny tantarainy taminay tsy mbola nisy bizina mipoka zany teo aminy nandray ihany izy fa ampahankely sombotsombony dia zay natonga azy hoe hoeta mambavaka pastera mivavao ahy ianao dia naverimberiko moa zany teny zany izy keo fotoam-pivavahana dia nanantena izy fa andray tokoa tamin'io taona 7 amin'ny 2 io dia kanjo zao ny tenin'le olona zay tena hoe mandidy manapaka tsy asika tanterahana amin'ity taona ity lay opération fa any amin'ny février 2020 no ho tanterahana le izy dia tonga tao mibraoko izy ndresaka tamiko an'izany dia zao niteniko tamin'le madama ranabavy eo zange tsy niteny hoe taona 2020 ianao no andray le vola tsy mbola ndraisiny tananao e fa am'ty taona ity zay no nambarako ampabe masy tao am-piangonana am'ty taona ity 2019 fa dia iresy lahatra hoe misy mpanao sakana amin'ity madama ity misy mpanao sakana aloha ivavako anao aho dia nametrako tanana izy nroako ny sakana nisoroko ny sakana ndany anao vavaka atao am-piangonana avy eo dia nandeha nandoalika mivavaka izy ngamany tsy amin'ny 10 minitra kory izy nandoalika mivavaka teo dia nahazo telefônina teo am-pivavahana hoe ilazao ny vadinao mba ho akety fa ho tanterantsika zao ny opération halleloia dia akory za magaga tena nandray vola zay tsy mbola ndraisiny tanana izy dia tonga tao am'broko teo izy mivady nitondra ny ampafolony tamin'izay fotoana izay halleloia halleloia ary tsy izy rery ihany fa maromaro taminareo zay nandrehan'izany teny zany no nandray tokoa sasany ray izay ohatrany hoe mibe indrindra ny raisiny ray etsy ihany na roa etsy maro tamin'irendreny no tena be dia be no nandray mihoatra be avy roa eny avy telo eny tamin'izay noraisiny no raisiny inona ny atona toka zany tanteraka satria no amariny Jesosy le teny hoe tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo fa raha manam-pinoana ianareo dia vita zavatra lehibe mihoatra no zao ianareo amen ry fiangonanao ry havana malalo zao no tiako amara amintsika amin'ity taona ity
manomboka androany. Aoko fatatrao fa kristianina anao, ama olona manana Jesosy anao ato anaty, ama olona manana an'Andriamanitra velona ao anatinao, dia aoka asa hiteny anao fa manomboka androany dia ho tonga sy fahagagana ny teny alohan'ny vavanao. Ho tonga fahagagana ho ia ny teny alohan'ny vavanao. Ary raha ohatra ka teram-panahy ianao, amorona tsy misy dia ambarako amin'ny mpabe-maso amin'ny anaran'i Jesosy fa ho tanteraka izany. Ho tanteraka izany. Ho tanteraka izany. Asioteka faran'izay mafy. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Sa tsy zany ve? Ary fanampiny manomboka androany ihany koa, raha misy zavatra angatanao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fivavahana, ataovy zava-paty tompoko ny mirorosaina, ny misalasala hoe dia hoenin'Andriamanitra ve ty zavatra entiko amin'ny fivavahana ity? Dia voarain'Andriamanitra ve ty zavatra entiko amin'ny fivavahana ity? Dia ho ataony tanteraka ve ty zavatra entiko amin'ny fivavahana ity? Aza mirorosaina, aza misalasala tahaka izany ianao, ary indrindrindrindra aza mametra an'Andriamanitra izany ianao. Andriamanitra ke tsy olona tahaka antsika e, fa Andriamanitra dia Andriamanitra. Ary rehefa niteny izy dia marina izay lazainy. Andao vakiko aminareo ilay 2:20. Na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Averiko vakina. Ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Ho tanteraka aminareo ane izay angatahinareo. Izay angatahinareo fivavahana ane ho tanteraka aminareo. Mbola sioteka ihany tompoko. Jesosy mahery, mahagaga, tsy miova, omaly, anio, mandrakizay, sa tsy zany ve? Dia zao azy, andao hivavaka isika. Tena andohalika hivavaka. Tena tiako mihitsy anareo aniritena eo anatrehan'Andriamanitra, ka ratsapanareo eo am-pandoliana fa misy toetra na toepanahy hitanareo hoe mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, dia andao hanao vavaka fifonana sy fibebana ny amin'izany alohantsika. Ny tanjona eo am-pivavahana mandohalika dia hoe hiala eo amintsika ro efitrefitra mety hampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Tena hoe hiala. Matoki fa Andriamanitra mihaino vavaka ao, vonina miala heloka izy. Vonina anadio anao amin'ny alalan'ny rany io Andriamanitra io dia ny rany Jesosy. Dia afa-po amin'izay vavaka fifonina izay ianao dia sainitsaina hoe inona avy ireo zavatra tianao ho tenenina amin'ny finoana manomboka androany. Inona avy izany? Inona avy ireo zavatra angatanao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fivavahana? Sainitsaina dinidinio. Ary raha ohatra ka misy kahena, taratasina, stylo azy eny an-tananao io am-pivavahanao dia raisan-tsotra hoe tia ny zavatra tiako ho tenenina rehefa avy eo, ho teneniny vavako, tia ny zavatra tiako angatahana amin'ny alalan'ny fivavahana. Fa androany aho dia mijory eto anatrehan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, fa dia hisy fahagagana eo amin'ny fiainanao. Hisy zavatra lehibe tsy ampozinao amin'ity taona ity. Amen. Dia farany milona vatsika vavaka dia izao. Eto ambony tany ity fantatr'Andriamanitra izany fa mihasarotra ny fiainana, mihamafy ny fiainana. Tsy mitovy ny fiainana tany aloha mihitsy ny fiainana amin'izao vaninandro zao. Tsy ny eto Madagasikara ihany fa hatrany am-petany ranomasina. Zany zava-misy. Dia izao tian'Andriamanitra ho avantsika amin'ity taona 2024 ity. Amen. Andriamanitra mahita fa
tena hitapatapa ny olona, imonmonina ny olona, hitolefika ny olona fa resy, fa ianao kosa tiany Andriamanitra ho mpamehy voninahitry ny anarany. Halleloia. Mampahiraka ny teny nataon'i Jesosy. Ahoana Jesosy any amin'ny Jaona 9:9 hoe eto amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana nefa matoky, fa izao efa naresy zao tontolo zao. Ilay Andriamanitra atao anatinao zany efa naresy, ka amin'ny alalan'ny tena loka vavanao hivoaka mpandresy ianao, ahita ny herin'Andriamanitra miasa ianao. Ka andao tompoko tonga dia andohalika ivavaka tsika rehetra, andohalika ivavaka ary mivavah amin'ny fonao manontolo mihitsy ianao, sa mivavaka izy. Dia mitenena amin'ny feonao mahery, mitenena amin'ny feonao mahery, sa mivavaka izy, sa mivavaka izy, sa mivavaka izy. Aoka hivavaka amin'ny fontsika rehetra isika fiangonana izay mandohalika amin'izao fotoana izao. Eny na dia ianareo any amin'ny tokantrano misy anareo any azy dia aoka hanao vavaka mandohalika, hanao vavaka miankohaka, sokafa ny vavanareo ary mety izay hiaiky ny fahotana, hiaiky an'ireo zavatra tsy nety natao, fa Andriamanitra mela heloka, Andriamanitra mela fatsoana. Tsy zany mantsy fa hanao pratika isika mikasiny amin'ny teny aloka ny vavantsika io fa hanao zavatra lehibe sy magaga amin'ny alalan'ny teny ataonao Andriamanitra izay efa monina ao anatinao. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy aho, fa tena tia anay ianao, tena fitiavana lehibe no efa nitiavanao anay. Hanao zavatra lehibe aminay rehetra ianao, hanao zavatra lehibe amin'izao fiangonana izao ianao. Misaotra Tompo, misaotra anao Andriamanitra. Dia apetrao amin'ny fonao ny tananao. Andriamanitra, manonona ny famindraponao aho ho an'ny olona rehetra izay manompo anao ato amin'ity trano ity, sy ireo izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao. Hamangy azy ireo ane anao ka amin'ity androandroany ity dia anana finoana sy fatokiana izy ireo, fa afaka ny anao izay nataonao ihany koa amin'ny alalan'ny teny ho aloka ny vavan'izy ireo dia izy zava-magaga iseho. Amin'ny alalan'ny teny izay mbaran'izy ireo ny tsy misy dia tonga misy. Izay nataonao Andriamanitra ray ka nataon'ny Jesosy zanakao ary nataon'ireo apôstôly no ataonay fiangonana taranaka ankehitriny. Misaotra ny amin'izany fahasoavana lehibe ampombanao anay izany. Misaotra Tompo. Amin'ny toana diavina ity izany dia hiavaka izao fiangonana izao, ahita ny voninahitra ao izao fiangonana izao, ka dia misaotra, misaotra, misaotra ray malala. Halleluia, amen. Akopiany masinao ho anareo izay marary apetrao amin'ny faritra misy marary ny tanana, fa hiteny aho dia hisy herin'Andriamanitra nasitrana anao. Ho anareo izay matsapa-tena fa mbola misy ozona mitatao sy mitambesatra ao amin'ny fiainanao, apetrao amin'ny fonao ny tananao dia raisy ny fanafahana. Lehibe famindraponao amin'ity fiangonana ity Tompo, ary mijoro ety anoloana ampanimponao, ampiasa teny ho fanasitranana ny marary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitrana ny marary rehetra, sitrana ny marary, miala mitena ny olona ny ariaretina, manditana ho riaretina, miala, miala, miala amin'ny anaran'i Jesosy.
ho anareo zay mahatsapatena fa misy sozana tatao ho tapaka zany androany ary ala eo aminareo ny zavatra ratsy ny ety niosina amin'ny anarany jesosy tapaka niosina foana fisindreo zavatra ratsy ny ety niosina amin'ny anarany jesosy kristy ary mifany ratsy miaraka tamin'ireo ozindreo mika fe mahery dia mivoaka mika fe mahery dia miala reso fanafahana reso fanafahana tapaka niosina voaraka fany ratsy lasa mandeha miala amin'ny anaran'i jesosy miala amin'ny anaran'i jesosy misaotra tompo lehibe ianao dia no amarininao zany vavaka nataoko izany be dia be ny olona sitrana androany be dia be ny olona afaka androany fitahina ho an'ny rehetra ty fotoam-pivavahana ity apetra amin'ny fonao ihany tananao misaotra tompo fantatra ny tokony ataonay tamin'ny alalan'ny teny no nampisy izao rehetra izao tamin'ny alalan'ny teny dia maina ilay azona viavy ary androany ampiasa teny ihany koa aho amin'ny anaran'i jesosy misy fitahina amin'ity fiangonana ity misy fanambinana amin'ny sambatalolona amin'ny anaran'i jesosy reo zavatra tsy voarain'ny olona atao anaty maro amin'ny anaran'i jesosy ho tanteraka amin'ity taona ity zany amin'ny anaran'i jesosy ho tanteraka amin'ity taona ity zany misaotra tompo andao hisaotra an'Andriamanitra isika satria mino andao hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra satria mino halleluja misaotra tompo misaotra anao halleluja misaotra tompo misaotra anao afatsary anao misaotra anao afatsary anao misaotra raha eo halleluja amen makatoerana tompoko andao tsika iroso amin'ny fitolana ny fanatitra amin'izao fotoana izao ataovy zava-dehibe amintsika mitondra fanatitra finoana no mahatonga antsika hanome fanatitra androany dia tondry ny ampahafolo-karena izay nitain'Andriamanitra anao ianao misy boaty atao anylohanao aviavanana dia mandroso anao hitondra an'izany dia rehefa avy eo tatazana manokana eny atoeran'iny fanatitra fanaontsika mazatra hatramin'izay finoana no andehananao finoana no hitondranao ny ampahafolony finoana no anomezanao arak'izay vokatra fonao eo anatreny tompo anao hira anankiray isika ao anatin'izany rehetra izany tao mbola hidehan'Andriamanitra foantsika anaty fanatitra
sosy reriany nomeny koderainy raha mbola eto tany Sireriana numeri chiuderai rambula e totani nyangala nirana ira 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 idera conao oh idera conao sesso idera conao oh idera conao oh idera conao lidera conao oh lidera conao oh lidera conao lidera conao lidera conao oh lidera conao oh lidera conao sesocio lidera conao oh lidera conao oh lidera conao lidera socio lidera conao oh lidera conao oh lidera conao se socio isaoran'ny tompo izay fanotoanantsika manome mba fan'Andriamanitra manome antsika alleloia zay zany tompoka dia ndo hivavaka marina fotoana isika rainy malala rainy masina rainy izeny an-danitra misaotra aloha ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay tamin'ity androandroany ity makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay fa tena tsara ianao mpanao tsara isy tantara vaovao ny tantaram-piainanay ary afafoko ny ran'i Jesosy ho fiarovanao anay sady ho fandresena anay rehetra amin'ity taona diavinay ity amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mirava zantsika tompoko